Akoatra dinika sy fivirina dia nanamarika ny fionana tampony voamiran'ny ranomasimbe indiana androany alakamisy 7 aprily ihany koa ny famerenan'ny Maurice ho eto Madagasikara ireo volamena izay milanja 5 faingo kilao nisy nanondrana tsokotsoka ka tratra tany an-toerana tamin'ny taona 2022 nanolotra ireto volamena ireto tena amin'ny centre de conférence internationale ivato ny prime ministre mauricianina Navin Ramgoolam ny filoha Andry no nandray izany ary nilaza fa apetraka eny amin'ny banko foiben'ny Madagasikara ireto volamena ireto. Anome fanampiana ara-bola mitentina iray euro ho an'ny akamasoa ny fanjakana frantsay araka nambarany Emmanuel Macron nandritra ny kabary ny tena toerana. Tonga nitsidika ireo ankizy beazany ity fikambanana ity tena manantena soa ny tolakandro teo ny filoha frantsay mivady izay nitolaka tokoa tamin'ny ezaka izay vita ny Mompera Pedro OPK. Mapetsi-po tanteraka ny zava-misy ety hoy ny filoha frantsay tamin'ireo mpanao gazety izay tonga tena toerana. Nanambara etsakila ny Mompera Pedro OPK fa hoentina nanamboarana efitrano fianarana ao Andralanitra ity fanampiana ara-bola avy amin'ny fanjakana frantsay ity. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety taorian'ny fionana teny akamasoa ny filoha frantsay Emmanuel Macron dia nanambara fa atsangana ihany koa ny commission mixte izay iraisan'ireo mpahay tantara malagasy sy frantsay andinika ny raharaha manodidina ny tolom-bahoaka tamin'ny taona 1770 sy ady izay natao tamin'ny fanjanahantany sy ireo zava-doza izay nateraka izany. Ratrakoavana ho an'ny faharirana malagasy izany hoy izy ary tantara iraisan'ny rotonta ka tsy maintsy dinihana miaraka ny momba izany. Isan'ny nanamarika ny fandraisam-pitenenana ny Azalia Soumani filoha Komoriana nandritra ny fionana tampony voamiran'ny ranomasimbe indiana ny filazana fa any Comore nosy Mayotte. Raha jerena hoy ny lalàna mamaritra ny fifandraisana raisam-pirenena dia any Comore nosy Mayotte. Tokony anaraka izany Frantsa hoy satria mpikambana maritra eo anivon'ny filan-kevitry ny filaminan'ny firenena mikambana. Nandalo teny amin'ny rova teny Andohalo ny filoha frantsay Emmanuel Macron mialohany namonjeny ny fionana tampony voamiran'ny ranomasimbe indiana androany alakamisy. Niary dita amin'ny teny ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina malagasy, ministry ny kolotsaina frantsay sy ireo soja be eto amin'ny firenena. Isan'ny songadina indrindra lahately nataon'ny Emmanuel Macron ny fahavononan'ny la Frantsa ameno ny fepetra ahafahan'ireo fianakaviana ireo mpanjaka mamela azy tamin'ny fanasarana azy ireo tamin'ny taolam-baly ny razambe an'izy ireo. Ianareo ihany hoy izy no afaka manapa-kevitra amin'ny famelan-keloka saingy ametraka ireo fepetra rehetra ahafahana manao izany izahay. Naneno fahavononany hiara-dia sy ampitantana amin'ny malagasy koa Emmanuel Macron nandritra ny fandraisan'ny fitenenana.